afaka mipetrakantsika amin'izao fotoana izao a dia faly ihany koa miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity a manao ny fiadanan'ny tompo amintsika hiaraka ihany afatra ny tompo indray tsika anio amen. Faly aho hiara hisakafo aminao androany amen. Sakafo ny baibolinao raha nitondra ianao a boky Matthieu, raha tsy nitondra ianao sakafo tsara ny sofina zay anananao sokafana zany. Matthieu toko fa 2:10 no vakitsika ka hatramin'ny Matthieu toko fa 2:10 andeny ny 7:20 teny somary verimberina kely tato ato ka hatramin'ny 7:30 vakitsika aminaran'i Jesosy. Makanisa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no anome anareo fijarana. Eto ny ziogaka menara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziogako ary maivana ny entako. Matthieu ihany a toko fa 7:20 farany. Matthieu 7:20 dia vakitsika ny andininy fa 8:20 ka hatramin'ny fa 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ tany. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Ireo teny anankiroa ireo no ifampizarantsika amin'ity andro anio ity a, ilay toko fa 2:10 ny tena fototra ary ny toko fa 7:20 kosa no fanampiny. Tahaka mahazatra dia tsy hoe tahaka mahazatra moa zaho fa matetika fanaoko any dia somary mizara roa ny afatra destiné ho an'ny tsirairay avy a, ary noko manokana fa iresan'ny tompo aminao na izy ianao na iza na ny manaraka eto androany na ny manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra izany. Tena efa tsy zoviana amintsika ny Matthieu toko fa 2:10 andiny fa 7:20 makanisa ty amiko ianareo miazavatra tsy mavesatretana fa zany mianareo fitsarana. Ny destination voalohany indrindra ny teny io dia teny ho an'ny Israely izy io. Israely satria ny Israely dia nivesatra entana. Izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ny Israely ozy izy dia tahaka ny ondry tsy misy mpiandry. Fa ny mpiandry azy dia mampitondra azy eta mavesatra. Ary le eta mavesatra dia tsy entin'ilay mpiandry azy akory amin'ny akikeliny. Zay tenenan Jesosy tamin'ny fariseo loza anareo. Fa nareo tena mampitondra faisana ny reto olona ireto amin'ny karazana forsinina maro isan-karazana satria ny fariseo dia mpiborosy olona amin'ny resaka fanatitra. Oeto zao, ataovy zao. Dia somary ataon'ny fariseo akolaka mihitsy arany hoe aza manome. Ohatra zany zao nisy fotoana Jesosy nananatra amin'ny fariseo hoe nareo izy izy tena avilanareo mihitsy io tenin'Andriamanitra, avilanareo mihitsy ny fanambaran'ny soratra masina hoe manajany rainareo sy ny reninareo, fa lazainareo fa rehefa mitondra fanatitra ho amin'ny tempolo ny olona dia mahazo tsy manao an'ny rainy sy ny reniny, dia lasa sakananareo ny olona. Zany hoe ny fikafika amin'ny fariseo, fikafika mpivavahana ataon'ny fariseo zany dia zao tedavy ny iodina any amin'le tontolo fanompoana daholo ny fanomezana rehetra dia ampaherezany zareo mihitsy ianao manome ho an'Andriamanitra tsy olana. Le olona zany mba miteny hoe ty mba tokako an'ny dadanay, ty mba tokako an'ny mamanay, mba mila fanampiana zareo tsy ny sisa. Dia ahodinry zareo le teny fa Andriamanitra lehibe no ny rainao sy ny reninao ohatran'izao azonao le tiako ambara ao anatin'le izy. Dia lasa mihodina any amin'ny zareo le izy. Dia mavesatra be amin'ny Israely le didy sy ny lalàna rehetrarehetra. Tena henony zareo mihitsy ny any anatin'ny ainy any, any anatin'ilay ambaran'i Jesosy hoe fanahy moa ny ambara eto, fa miteny
d'origine amin'ny teny grika izy io zany de ny amma ny tia ny lazaina ao anatin'le izy de mavesatra ny Israely de ozy izy amin'izay Jesosy makanisa ty amiko fa sao a za nome anareo fitsarana za nome anareo ny fitsarana zay aloha zany voalohany indrindra lizy ho an'ny Israely fa ho an'ny olona rehetra ihany koa de ny antsony Jesosy Kristy tompo ao anatina tontolona fanompony de ny anatonana azy tsy azona valimbavaka tsy azona filaminam-piainana tsy azona fanasitranana tsy azona fahafahana tsy azona fitahina tsy azona zavatra maro isan-karazana izy zay everiny olona fa tsy mety ao anatin'ny fiainana ny olombelona io averiko eto foana fa tsy mahalala ny zavatra ilainy io ary tsy mahalala ny zavatra tsy mety ao anatin'ny fiainana io fa ny besoin ny olombelona rehetrarehetra de ny antony de tokana irery ihany misy banga ao anatin'ny fanahiny ao rehefa misy banga ao anatin'ny fanahiny ao de tsy fantatra ilay olona hoe inona izay banga zay tahaka ny zazakely zay mitomany ny zazakely mitomany a fa ny zazakely a tsy manana fomba fanehoana ny zava-mitranga ao anatin'ny vatany ao tsy fantan'le izy fa de mitomany fotsiny izy de mety omenao nono izy de tsetsafin'le nono mafy be nono mafy be nefa tsy nono no ilainy fa inona ohatra manotika ohatra ny kibony fa ianao tsy mahazo an'le tiany lazaina de izy ianao hoe mitady nono io de ririndra ny lehilahy vao mitomany ny zaza menono izy zay nafa tsy ampy nono foana tezitra rempianakaviana fa agnano vo ia meko nono inona foana ary efa ritra mihitsy ny biberon sy ny termosy de tahaka an'izay ny olombelona tsy mahalala ny tsy ampy ao anatiny de izy Jesosy milaza za ilaza aminareo inona ny tsy ampy ao anatinareo nareo tsy misy fitsaharana ny fanahinareo nareo tsy misy fiadanana ny fanahinareo nareo manovo hoe tsy ero mitady an'zao tsisy tonga daholo zay manatona azy rehetrarehetra tompo sitrano ny masoko Jesosy nanambara zavatra ohatran'izao anatin'ny baiboly ao zay rehetra manatona tsy misy olaviko tsy olaviko mihitsy fantatrao ny dikan'izany zavatra zany manatona ianao sitranona ny masonao tsy laviko ianao fa omeko anao fanasitranany maso fa ho hitanao fa mbola banga ihany ny fanahinao faly vetivety fotsiny ianao ay ohatr'izao zany olona zany ay ohatr'izao zany tendrom-pohatra tsara mahafinaritra mila fahaolana ianao meko fahaolana ianao tianao velona ny zanakao meko fanasitranana fa ny fanahinao tsy mitsahatra fa verina mitebiteby indray de verina sahirana indray fa ozy izy Jesosy amin'izay manao proposition ny tontolo fanompona an'Andriamanitra raha lasina bavy de miainga amin'io proposition n Jesosy Kristy makanesa ty amiko aloha meko fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo raha zay ny etaetanao raha zay ny fanirinao raha kasiany ray ho am'izay ianao de omeko an'izay ianao fa raha tsy zay ny tedavinao fa mbola le tedavin'ny olombelona foana isaky mihetsika vo tamin'ny herinandro iny nahita vaovao anankiray tsy fantatro zay fahamarinany eny marina moa zany le izy fa misy texte zany tenen'le olona de tsy haiko zay fahamarinana izy na marina na tsy fa nisy olo malaza anankiray maty namony tena tamin'ny herinandro lasa iny misy de mipetraka fanontaniana ao anatin'le izy hoe raha zany misy zany ange olona lany mihitsy zany le izy fa tsy le dauphine reny fa tena le lany mihitsy izy fa tsy hoe namony tena izy satria dauphin fa tena lany izy lany misy izy fa olona malaza olona manan-karena la manan-javatra be deaibe fa mamony tena de gaga hoe fa maninona no misy zany zavatra zany fa maninona no misy inona ny anton'izany zavatra zany satria azony daholo zay tedaviny azony le nieritreretiny fa ameno mibanga ao anatin'ny fiainany fa Jesosy Kristy rery ihany ny afaka mameno an'io marary kely sofiko rehefa maheno radio anankiray zay milaza hoe ilay radio mameno mibanga ao fiainanao ohatra ny te hitrotra mihitsy ahiteny tsy marina zany Jesosy ihany ny afaka mameno mibanga ao anatin'ny fiainana fa tsy hainao zany ny radio na de tsara raha zavatra ambaranao fa Jesosy ihany ny afaka mameno an'io sy miasa ny anatinao any zay tonga eto androany zay manatrika amin'ny alalan'ny tambazotra ihany koa za te anontany anao aloha voalohany indrindra ianao mivavaka
za tsy miantsolo zany avy mibebaka avy miala amin'ny ratsy fanao hoe sory zao ajanony zao azony olona atao manajanona ny rehetrarehetra fa raha mbola tsy misy fitsara ny fanahy ao anatiny dia za ta ilaza aminao mbola andeha mbola any amin'ny lalan'ny fahaverezana ihany izy ny pirofo tokana ny pirofo tsotra indrindra alalana ny olona fa ao amin'ny lalana tokony ho izy dia io ambaran'i Jesosy io za manome anareo fitsarany fanahy. Je vous donnerai le repos de l'âme. I will give you rest. Taoko teny telo samy hafa mihitsy fa sao dia misy gasy anglisy gasy frantsay ny ambadika any tsy mahazo. Omeko fitsarany fanahy ianareo. Rehefa miditra ato amiko ianareo mahazo fitsarany fanahy ianareo. Ny lokanao mety tsy miova. Ny vola miditra aminao mety tsy miova. Ny toe-javatra mety tsy miova. Mety hiditra mety nisy fitoriana ny totony. Fitoriana ny totony. Eo anelanelany zao teny izao. Ao anatin'izao fanambarana izao ianao andre. Matoa amin'ny teny an'izany dia mino fa misy olona miaina zany zavatra zany eny ambadika any. Misy olona miaina zany zavatra zany. Mety mbola hitoy le fitsarana. Mety mbola ho tafiditra ao anatin'ny voaroiroy le olona. Fa rehefa tonga ny fitsarany fanahy ao anatiny, rehefa tonga ny fiadanana ao anatiny, misy zavatra miova ato. Misy zavatra miova, misy zavatra maivana, misy zavatra tsapa mihitsy ny hoe mbola tsy azoko ny zavatra ilaiko fa ohatrany tsy rentsony ny ilaiko zao e. Rehefa miaona amin'i Jesosy ny olona anankiray raha lasa nabavy miova mihitsy ny ao anatiny ao, miova ary zay ny atao hoe fiovana miaraka amin'i Jesosy. Ny fiovana miaraka amin'i Jesosy tsy hoe lasa tsy nijangajanga, lasa tsy nanota be dia be ny olona afaka tsy manao an'izany. Misy olona manana volonté matanjaka be mavita an'izany zavatra zany. Fa ny fony sy ny fanahy tsy miadana ao anaty inona ny dikan'izany, endrikendrika ivelany fotsiny ihany ny ambiny rehetra. Mety misy olona ihany koa mety mbola misy tarazo ao anatiny. Tsy hoe rehefa tafiditra ao anatinao Jesosy dia madio be tsisy tomika itsony ianao. Raha zay tsika lasa misy fiavinavonana indray any anatintsika. Fa tezaina tsikelikely isika matsiaro tantarany zanak'Israely anankiray zay atao amin'ny bokin'ny Joshua ao. Rehefa ho ampidirina ao amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely dia zao ny afatr'Andriamanitra, tsy haiko raha Joshua le izy na tamin'ny andro Mosesy. Zao ny tenenin'Andriamanitra zao tsy hoe soroko eo anoloanareo ny raha himaka ny Kananita. Fandrao raha ho lasa reo rehetrarehetra ireo dia ho lasa haolo ny tany, dia ho lasa feno bibidia. Fa ho roako tsikelikely izy eo anatrehanareo. Roako tsikelikely. Misy sary zany ao anatin'ilay izy hoe ny fiarahana amin'Andriamanitra tsy zavatra tonga dia mitotona be. Misy olona mantsy mitaratra ny tenany hoe za ve amin'i Jesosy nefa mbola misy ohatran'izao, tsy haiko fa any anatiko anoatra mbola misy zavatra tsy mandresy lahatra, mbola misy an'izao. Fa zay mihitsy ny tenenan Jesosy teto, za anome anareo ny fitsara. Sa zany raha lasena bavy averiko eto tsy teoria be mihitsy ny resantsika. Tsy resaka hoe nanao vavaka inona ianao, sa nandoalika ianao, sa nitainsainao daholo ve ny fahotana vitanao tamin'ny lasa nanomboka tamin'le nangala goavy, nangala-pihinana akondro, le nanambaka ny rahalahinao. Izy indray lasa voatoroka teo amin'ny toeranao dia voakapoka be mihitsy ny ngarainy. Nefa ianao nangalatra n'le izy. Za misy rahalahy me zany. Nefa ianao nanao an'le izy dia moty fanina be fotsiny ianao. Misy dadatoanay anankiray zay fetsifetsy be zay. Lamatoa mangala-pihina ngarainy. Ohatra zany zao hoe eo misy mofo anankidimy. Dia hoaniny 4 sy tapany. Dia ny tapany meny an'le rahalahiny. Tratra amin'izay avy eo. Iza nihinana mofo teto? Zay sy hanina ao izy. Ny azy le hoaniny daholo le izy dia memy portion fotsiny le rahalahiny. Zay sy hanina nanao le izy. Ty tsy resaka teoria be zany fa tena resaka mihitsy hoe inona no iainanao io. Tafiditra tao anatin'ny fiainanao ve Jesosy fiainana? Zay io resaka io. Zay ny tapany voalohany zany ao anatin'le izy. Fa rehefa tafiditra ao anatin'ny fiainanao Jesosy fiainana, lay mitondra fiainana, mitondra fiadanana, mitondra fitsarany fanahy,
tsy resaka nanao mirakla, tsy resaka navita nanangatrano, tsy resaka niovany fiainana ivelany zava-panahy ny fiarahana amin'i Kristy. Ary atao hoe zava-panahy dia manomboka ao anaty. Eny misy vesatra niala tao tsy zay ve le fanambarana teo e. Za nome anareo fitsara makanisa ty amiko ianareo miasa fatratra sy mavesatra eta nanambarako teto fa eta mavesatry ny Israely dia zay nampitondrainy ny fariseo azy. Ary ny entana faharoa izay tsy zakany olombelona dia ny fahotandra olombelona io izay tediavany olombelona solution foana. Fa ny antony anaovan'ny olona asa soa io ingera lasana bavy mavesatra ny conscience-ny. So ianao mieritreritra fa inona ny antony ananganan'ny mpanan-karena karazana fikambanana maro isan-karazany. Izay ny ao ambadika resaka maçon daholo, franc-maçon. Zany ny ao ambadika io. Zavatra ivelany fotsiny mody présentena io mitovy amin'ny arts martiaux ihany. Ny arts martiaux mody présentena fotsiny ty combat, ty self défense, ty tsy mamono olona zany, ty tsy manisy ratsy ny afo zany ty, fa self défense ty, fiarovatena ity. Fa ao ambadika ao tsisy an'izany self défense za te laza aminao fa tontolo sendra ao anatina faingo, ao anatina farangososona mandritry ny 2 minitra fotsiny ity zao tontolo zao iainantsika ity dia zao tontolo zao devoly no migery azy, devoly ny ao ambadika an'io. Zany mahatonga hoe ny président rehetrarehetra eto amin'ity zao tontolo zao ity zay mba mitaditady anaonao zavatra, zay mba mitaditady andeha amin'ny fahamarinana, zay mba mitaditady anao zavatra araka ny tokony ho izy, tonga dia éliminé. Na ny anatin'ny fitondram-pivavahana any ary misy tantarana eglizy, tantarana papa, tonga dia éliminé amin'ny fomba tsy takatra ny saina, mitady hitondra zavatra hafa no lay efa mahazatra teo aloha. Satria pelantanan'ilay ratsy zay ny tenenan'i Paoly amin'ny bokin'ny Efesiana 4:9 tsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa fahefana sy ny fanjakana sy ny fanapahana dia ny fanaratsy eny amin'ny rivotra izay manjaka eto amin'ity zao tontolo zao ity. Iverina amin'ilay resaka teo. Mila tsapatsika ao anatintsika aloha voalohany indrindra. Za zany tena miresaka aminareo mihitsy hoe tena aza mialany io Jesosy io raha ianao pakety foana isaky mihetsika nefa ianao tsy mahatsapa ny zavatra zay resako aminao, mila manapa-kevitra ianao androany. Amen. Mila manapa-kevitra ianao androany. Aza mangatakandro rariva rapitso sy ny sisa fa voamody ianao. Nana mandoalika dia miresa amin'ny tompotompo tsisy tsapako nge zany. Zange mivavaka e. Zange niala tamin'ny ratsy fanao e, zange nanajanona sikary e, za tsy misotro toka itsony, nampahaka efa nasiko daholo. Fa io zany lelelako mbola misy tarazo zay mampatonga azy efa za tsy misiko otsan'izay le izy. Dia mbola mila hetsina ambavaka alony mba otsan'ny lela normal. Fa za fa tsy mihinana tsony pastera, fa tsy mihinana tsony aho. Nisy raha namana njoro vavolombelona andre mandeha hoe tena nanao alimbavaka zay, tena fo daholo ny toromasonay menakafo tao anatin'le izy. Joro vavolombelona niara zay dia niova. Taloha zay sotro toka, rola zay niaraka. Zao zay divay sisa sotronay. Tonga dia sinda daholo ny toromason'ny ray trano hoe tena enjany zany. Izy tena en toute sincérité izy miresaka an'izany, zany tena mieritreritra mihitsy izy hoe zay ny fiarahana amin'i Kristy. Fiarahana amin'i Jesosy atao naty ato. Tsy mbola resaka mihitsy hoe lasa tsy manao an'izao sy tsy manao an'izao, fa miadana ny fanahiky. Voavelany elo koa zay ako teo hoe zao tontolo zao nge mividy famelan-keloka mavesatra ny ao anatiny. Misy olona mety manaraka an'izao émission zao mety nitondra fahafatesana teo amin'ny ankohonany mihitsy. Mavesatra ny any anaty any. Satria ihany koa ny tontolo manodidina dia ampelantanan'ny devoly. Dia ny devoly manisika foana ny anaty sain'olona io ilay nahatonga ny rahalahy maty, io ilay nahatonga ny vadiny namony tena. Mavesatra ny anaty. Nanao défaut. Mavesatra ny anaty. Misy olona mety vesara ny zavatra izay nataony. Rehetrarehetra. Zavatra ambarako zao tamin'ny voalohany taona ny resaka hoe somary hiditra kely tsika amin'ny resaka profetika. Ndikany hoe profetika dia manambara zavatra miafina ny anatin'ny olona any izay tsisy manambara aminy. Fa amin'ny alala zao tenin'Andriamanitra misy olona ny tena matsapa hoe izy zany olona zany. Nanao zavatra izy dia mavesatra ny anatiny any. Dia zay foana ny entiny ambavaka isaky mihetsika. Satria zay ny heveriny fa zay ny avery azy. Satria izy nanao an'izay ratsy be zay, very izy. Tsy very ianao satria nanao ratsy be, fa very ianao satria tsisy an'ilay fiainanao anatinao.
fa androany matoenao maheno an'izany afatra izany jesosy te amenao fitsara ny fanahy am'izay tia nitapitra ty toriteny ity dia hoeninao misofla mihitsy ianao miala le fofona le sofla mavesatra be ohatrany tena hitanao ohatrany le olona le avy mivesatra etana eny eniko maivana zay ny tiany tompo voalohany indrindra ka nyresakitsika tsy tonga dia mandeha mitsambikina be hoe inona avy ny tokony ho atao sy ahoana avy ny fanaovana anazy a fa tena hoe ianao aloha tiany tompo mena aloha zay aloha voalohany indrindra mena aloha Maria sy Marta dia olona anankiroa mpirahavavy izy ny tenin'Andriamanitra nylaza hoe Maria mipetraka teo tongotry ny tompo ny aina ny fanambarany fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be androany za tsy te hahitanao olona sahirana amin'ny fanompoana be satria Andriamanitra mahalala fa tianao anafenana tianao anaronana ny zavatra ratsy vitanao fahiny io fanompoana be ataonao io vola totinao io ao anatina fanompoana tianao anafenana sy anaromana ny zavatra ratsy vitanao fahiny io hitan'Andriamanitra ny zavatra zany dia omeny anao zao zavatra reo za tsy mila n'io volanao io tsy io ny ilaiko fa ny ilaiko za te hamme anao fitsara ny fanandro any ary ny ilaiko za te hamme anao fiadanam-po amin'ity androndroany ity ary tsy eritreritra mihitsy ianao fa voavidiny nietsika ataonao nietsika ataontsika raha lasana bavy tsy madio fahotantsika izany a na ifona sy baboka mandra-parivony andro ary ianao dia andohalika eo ambonin'ny kapisily sy mivaky tavoangy dia rapa tsara ny lohalika ao dia afa-po ianao hoe voavela kosa ny eliko fa efa mandeha raha be mihitsy ny e fomba fiteny malagasy moa zany hoe mandara ohatrany hoe mandarine efa mandara mihitsy ny lohalika ako Jesosy a mety misy olona mieritreritra dia hivavaka tendrombohatra izy amin'izay azo famelan-keloko famelan-keloka tsy azonao eto tanety dia tsy azonao ny tendrombohatra fa mitovy amin'ny teto tanety ihany ny fitrangany refena tendrombohatra tsisy mirakla spesial amin'izany iny fa androany Jesosy te hilaza aminao matoenao mahenao zao zavatra zao te amenao reo fitsara ny fanahy makanisa ty amiko aza makaty amiko amana ny olanao fa rehefa mivany olanao mbola tsy tsatra ihany ny fanahinao aza makaty amiko hitsara ny problemanao fa rehefa mitsatra ny problemanao mbola hikorotana ny fananao aza makaty amiko noho ny amiditra ny zanakao noho ny amiditra ambadinao satria anao tsy mety mahazo vady satria anao tsy mety mahazo zanaka enge le tsy tafiditra ihany no te hiditra fa zay tafiditra rehetra matsiaro-ngidy daholo inona ny adalako tao anatin'ny saiko tao te célibatera endry milamina tsara veraka dia tady problema ty amin'ity resaka ty tak'izay tsy maimay ihany misy olona miarana zany zavatra zany tratra ny vono ao anatin'ny tokantrano verinao fa tsy isak'izay voavono isak'izay voadaroka le daroka mandatsa le daroka efa marary fa marary lavitra no le daroka le fandatsana ny anaty mihitsy dia miteny izy any anaty tena mendrika azy andy matoa miteniteny zavatra be deaibe ohatran'izany tsy zany te hiteny an'izany so hoe verinao hoe miomana be mihitsy pastery inavy ny atokotolopalafako daholo le ohatrosotro tsy zany te hiteny an'izany fa misy olona miaina an'izany amin'izao fotoana izao mety tsy androany izy miaino fa mety amin'ny heriny mety tsy amin'ny hery moa zany fa mety rapitso mety ravakapitso fa miaina an'izany izy fa isak'izay voadaroka izy dia ozy izy hoe mendrika azy zany culpabilité mendrika azy zany zany atao hoe eta mavesatra azonao ve zany zavatra zany Jesosy androany te hanaisotra ny eta mavesatra ao rehetrarehetra dia te hanomena ny fitsara ny fanahy izy ary rehefa tafiditra amin'izay amin'ny tapany faharoa isika dia hamarina n'izao afatra zao rehefa tafiditra tsika eo amin'ilay fitsara ny fanahy dia tsy tapitra hatreo ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy fa zao amin'izay ny ambariny hoento amin'izay ny ziokako dia menara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-poa dia hita fitsarana ao fanahinareo ianareo fa mora ny ziokako ary maivana ny entako ny tiako asiana tsindrim-peo ao anatin'ilay izy dia hoe mianara amiko ny fiarahana amin'ny Jesosy Kristy raha lasana bavy tsy tapitra eo amin'ny fandraisanao ny zavatra izay omeny tsy tapitra eo amin'ny fanekenao tsy tapitra eo amin'ny fandraisanao dia faly ianao mandritra ny fotoana vitsivitsy lavalava mety mandritry ny rovolana ianao tena heninao tena ohatran'izao fa ozy izy Jesosy amin'izay mampianatra mianara amiko ianao ozy izy ao amin'ilay bokyny Matthieu toko fa 8 andininy fa 13 le izy teo 8 izy avakitsika teo fa mena ny fahefana rehetra
any an-danitra sy tia tany koa mandeha any ianareo makamo zao tontolo zao mitoriny filazany tsara amin'ny olombelona rehetra zay misy atao batisa novonjena zay tsy mety mino no melohana dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza ataovy mpianatra ny firenena rehetra zany hoe tsy tapitra eo amin'ny fandraisana fa zasy ianao io tian'Andriamanitra ho lasa mpianatra Kristy tsy mpianatra pasteur tovo tsy mpianatra mpanompon'Andriamanitra hafa ny fotsika mantsy mora mifamatotra kely zay mora misaringodringotra kely etsero fa tian'Andriamanitra tsika ho mpianatra Kristy ozy izy amin'ny teny anglisy hoe make them disciple ataovy disciple izy zao afatra zay resantsika zao zany dia discipleship fampianarana fitaritana ny olona ho tena disciple any Kristy rehefa manomboka mandeha le izy dia ny zavatra tian'Andriamanitra sy ny zavatra hoentin'Andriamanitra ho atsika ao anatin'ny fiainantsika dia tsy tapitra mifandraisana ny zava-bitany Kristy miravoravo sy falifaly amin'ny famelan-keloka miravoravo sy falifaly amin'ny fitahiana miravoravo sy falifaly amin'ny famindrapo sy ny sisa rehetrarehetra ozy izy ny tenin'Andriamanitra isika dia zanaka manompo amena fa tsy zanaka ompiana be deaibe ny olona zanaka ompiana ary ianao mahalala tsara hoe ohatrany ahoana zanaka ompiana zany dia inona maharatsy an'izany fa zanaka rehefa ompiana ao anatin'ny tokantrano atao daholo zay tiany rehetrarehetra mena zay ilaina izy tsika malagasy soran'Andriamanitra fa manana fahendrena amin'ny fitazanjanaka fa ny vazaha tsy mandeha amin'izay loniny mihitsy ny fiaina tokantrano sy ny fiainam-pianakavian'ny vazaha satria fahendrena be amin'izao fotsiny any ankizy mila zao psykôlôzia aza kapohany izy aza ataon'izao izy aza ataon'izao izy tany an-dafy nisy zanaka malagasy ny kapohana dia ny telefonin'le ankizy gasy tsy fantatro raha tsy diso SOS enfant battu ngamba ny anarana izy any an-dafy dia ny telefoniny le SOS enfant battu za kapohany ray aman-dreniko tonga tao amin'le ray aman-dreny le responsable saika nahita raharahata saika voatory tany amin'ny fitsarana efa tany mihitsy moa zany dia nijoro fotsiny sy ny tantara hoe fomba nay tompoko ny mikapoka zaza dia nanao fanadiadiana manokana mihitsy ny fitsarana hoe tena fomba malagasy tokoa ve ny mikapoka zaza zay vao nafahany izy mivady hoe zay zany fa dia matandremo amin'ny manaraka fa ny zanakareo dia nitory anareo rehefa ompiana ny zaza tsy mandeha amin'izay loany takizay ihany koa tsika rehefa ompiana isika zany hoe miprofity fotsiny amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tsy mandeha amin'izay loany ny any anatintsika any fa isika mila manolotra ny tenantsika ho mpianatra Kristy amena ianao ny mila manao an'izany tsy zany ho hitarika anao sy hanery anao an'izany ary ianao dia maheno any anatin'ny fanahinao ilay fanahinao zay novainy Jesosy fa ianao mihitsy nyzany ary te hanolotra ny tenanao amin'izany ianao fa tsy hoe te hankatoha an'izany ianao zay le afatritsika tamin'ny heriny atao hoe fankatoavana dia zavatra tsy tiana fa ikena fotsiny mandeha amin'le resaka le anankiray le fa ararotin'ny olona maximum hoe raha sitrakao raha esory amiko ty kapoky ty nefa aoka tsy ny sitrapoko no ataoko fa ny sitrakao ararotin'ny olona mihitsy zay teny zay fa ny zanak'Andriamanitra dia manolotra ny tenany ho mpianatra Kristy tamin'ny alina tsy nahita tory dia rehefa tsy nahita tory aka fa mandeha ny ora eo amin'ny am'roa sasany eo tena henoko mihitsy hoe tena ohatra nandeha voaka kely ako tany amin'ny toalety dia henoko mihitsy hoe tena aloha mijanony eto aloha mivavaka aloha mijanony eto aloha mivavaka fa misy iresany tombako dia vavaka mihitsy am'roa sasany tena iresaka eto aloha na dia ataoko hoe fifakadiny ary dia nijanona teo mivavaka nandritry ny atsasakadiny ny resaka tamin'ny tompo dia nivangin'ny tompo amin'izay ny zanako tsy zaza omena zay ilainy fotsiny tsy zaza mijoro vavolombelona fotsiny amin'ny fahatsaran'ny tompony fa zaza manaiky io mpianatra Kristy ary manolotra ny tena no mpianatra Kristy za zany tena te hilaza aminareo fa ny génération ny karazana olona taty aoriana tena tsy nanolotra ny tena no amin'izany vitsy kely za zao tena lazaiko anareo za mijoro eto amapastera zany napetraky ny tompo amin'ny asa fanompoana zany zavatra zany tsy tao apoko mihitsy zany afa ny any tao apoko tena hoe anompo an Kristy fotsiny irery any
ary napetraka Jesosy tao anatiko mihitsy faniriana sy ny etaeta tena ivelatra ao anatin'ny fanompoana. Te alalan'izany Jesosy zany a. Zana dia mitory testamenta vaovao amin'ny 7 isanjato ny fotoana ary. Io testamenta taloha io tena haiko io, haiko. Ary tena nianarako io satria tao anatin'ny foko mihitsy zany fanompoana n'Andriamanitra zany. Ary nanolotra ny tenako tena ho disipla ny Kristy aho. Tsy mahalala an'izany zavatra resako aminareo zany aho. Fa ny ao anatiko fotsiny dia zao za te hanompo an Jesosy. Tsy tian'ny tompo fotsiny ianao handray izay vitany. Fa tian'ny tompo ianao fitaovana eo am-pelantanany. Fa tsy afaka ny ampiasanao izy. Ny ankamaroantsika reto mahafantatra fa manana antom-pisiny, fa tsy mety mahafantatra ny antom-pisiny. Ary za milazanao, tsy fantatrao ny antom-pisinao raha tsy manolotra ny tenanao ho disipla an Jesosy ianao. Ny atao hoe disipla dia olona miaraka amin'i Jesosy. Jereo tsara raha lasaina bava fiainana miaraka amin'i Jesosy Kristy sy ny mpianany a. Fa isan'andro ireo rahalahy reo dia miaraka amin'i Jesosy foana. Formation tena terra mihitsy nitondran'i Jesosy azy hoentiny aty asehony zavatra izay ataony, ampisehony ny zavatra rehetrarehetra. Jereo tsara ny zavatra rehetra ataony fa tsika mahita mirakla ao anatin'ny Baiboly. Fa Jesosy mampianatra ny mpianany ao anatin'ireny fotoana ireny. Ao amin'ny bokin'ny Jaona 2 misy mirakla divay, rano mivadika divay. Alleloia, vadika divay ny rano. Fa hozy izy Jesosy milaza ary dia nino azy ny mpianany, mpianatra ny anton'ireny zavatra ireny. Ny zava-misy rehetrarehetra dia hitaritana antsika daholo ary hitondrana antsika mba hahatonga antsika ho mpianatra Kristy. Kristy tsy tokony ho ao anatin'ny fiainantsika fotsiny, andraisantsika ny mamy ao aminy. Amen. Fa Kristy tokony ho ao anatin'ny fiainantsika mihitsy, maraina, atoandro, hariva, amin'ny fotoana rehetrarehetra. Zany ny fiarahan'i Jesosy tamin'ny mpianany teto amin'ity zao tontolo zao ity. Ary rehefa lasa Jesosy Kristy dia ireo olona ireo dia nampianatra ny olona tamin'izay lalana izay ihany koa. Teoria fotsiny ny Baiboly rehetrarehetra io. Ny fiarahana amin'ny tompo zany tena lazaiko anao, tena misy fitsarana, tena misy ny fahatsarana sy ny sisa rehetrarehetra. Fa mandritra vanim-potoana voafetra eto ihany, fa tian'ny tompo hiakatra sekoly ianao. Amen. Fa raha vao tsy miakatra sekoly ianao dia misy zavatra mivotsitra ao anatiny. Zany ny valim-panontaniana izay apetraka ireo hoe tamin'ny anina ankoatr'izao, fa maninona tsy izay tsony ankehitriny. Ny valiny mila mpianatra Kristy ianao. Ary mpianatra Kristy manolotra ny tenany, manolotra ny tenany, tsy manaoko toto ao anatin'ny fiarahana amin'ny tompo. Fa safidio izay le tontolo mpiainana zany, io zany tena afaka manana excuse daholo, afaka miala tsiny amin'ny fiainany. Za sahirana be, za ohatran'izao, zanako 5, nanatsy le vola ohatran'izao, zay mbola atsy, zay mbola zaro, za nge mba teo zao ihany, za mba ohatran'izao, za mba te anatrika, za nge mba teo any amin'ny tendrombohitra, pastera tena le vadiko ange, pastera tena ohatran'izao zao. Ny felatsiny misy foana. Verinao fa tsisy manana felatsiny izy 12 lahy. Petera nge nanambady amanjanaka, ady ara-panahy be igny zany zavatra ny hoe Petera. Inao zany dia narabody an'io Jesosy io foana ny ataonao rara. Paoly nge nanana fiainany, fa tena ao anatin'ireo olona ireo mihitsy ny asan'Andriamanitra. Ary ao anatiny ihany koa fanolora-tena zahay te ho mpianatra Kristy. Ny fiarahana amin'ny tompo zany na isika miditra dia tena miditra. Amen. Na isika tsy miditra dia tena tsy miditra. Io ohatra ny gâteau io, fiarahana amin'ny Jesosy zany ohatra ny gâteau. Ny gâteau zany rehefa atao dia atao, azonao. Fa tsy azo atao za hanao gâteau fa ny atsy asiko lafarinina, fa atody siramamy fotsiny. Zay zany le fandeha le somary le tompoina Jesosy. Fa rehefa malalaka andro lo hitako hoe le fandaminam-potoana rasy lo alaniko tsara mihitsy ny zavatra rehetra. Dia hitako zay tonga dia tadidinao zay ohatra zay, ianao te hanao gâteau nefa ianao tsy te hampiditra lafarine, fa atody siramamy fotsiny. Fantatro ina ny anaran'izany? Omelette sucré ny anaran'izany. Zay no mivoaka eo, omelette sucré. Tsy fihinana zany zavatra zany. Ny gâteau tsy azonao atao ihany koa ny ana lafarine siramamy fotsiny ny ataoko, andramo.
dia tsy foy jerena raha mivoaka ny gâteau fa tsy maintsy eo ny ingrédient rehetrarehetra dia zay mivoaka ny gâteau. Za zany tahizara amintsika amin'ity androandroany ity manekeo mpianatra Kristy dia hivelatra ianao dia hivoatra ianao dia misy asan'ny fanahy be dehibe any anatinao. Tsika nge te ho fenon'ny fanamasina amenna sa tsy amenna fa le fafenon'ny fanamasina ilayntsika ampilamina ny saitsika. Jesosy tena be tebotebo fenon'ny fanamasina aho Jesosy. Ko raha tsy hanala ny tebotebotsika ny antom-pisian'ny fanamasina ko. Ny fanamasina dia omena ny olona izay teo mpianatra Kristy, zay teo vavy olombelon'ny Kristy. Sa tsy zay ny ambarany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany, andray ny fanamasina ianareo ka dia ho tonga vavy olombeloko manomboka Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Zay ny antom-pisian'ny fanamasina, zay ny évolution, zay ny fivoarana manaraka lojika ao anatin'ny fiarahana amin'ny Kristy. Fa tsy mihinana foana ny atao raharaha, mihinana foana ny atao raharaha. Ny fiarahana amin'ny Kristy tsy resaka laribisy lahady, ny fiarahana amin'ny Kristy tsy resaka fihainoana toriteny fotsiny. Io tsy mode de vie io tsy lifestyle io. Dia zay rehetrarehetra anaovana misy Jésus daholo zay misy Jésus. Dia asiana bracelet misy Jesus eto, dia asiana cœur kely, dia asiana azo fijaliana. Any atao hoe lifestyle, geste teknika. Fa ny fiarahana amin'ny Kristy fanoloran-tena ho mpianatra Kristy. Za mpianatra Kristy, za te handroso amin'ny fiarahana amin'ny Kristy, za te hivelatra amin'ny fiarahana amin'ny Kristy. Zay ny tenenako anao, io fiainana io manana safidy zany ianao, na ianao iaina ny fiainanao andavanandro tahaka ny fiainan'olombelona tsy fantatra zay atao. Io olombelona io tsisy mahalala zay antom-pisiny eto ambonin'ny tany. Zany ny problème ny olombelona io. Refuse daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ny olona miteraka dia hany fotsiny ny azy. Izy zany ny olombelona io indrindrindrindra rehefa manomboka ny olona tsy manana zany aloha dia efa iny ny antom-pisiny, tady vola maray, mitady vola hariva. Dia ny olona tsy manan-janaka indray tady zanaka ny antom-pisiny. Ny olona manan-janaka indray fa tsy haiko tsy ampy fitiavana, tady fitiavana indray ny antom-pisiny. Dia rehefa tonga ambombony ao ny olona tsy fantany zay antom-pisiny dia mamoriporina zavatra be dehibe. Dia le lazaiko anao manao asa sosisa rehetrarehetra. Ny fiainan'olombelona io tsy misy zavatra ifikirany fa dia tsofin'ny rivotra ery dia makany. Ato amin'ny tenin'Andriamanitra zany misy milaza le hoe ny rivotra mitsoka amin'izay tiany, fa ny olona zao tontolo zao ihany koa tsofin'ny rivotra. Fa le rivotra izay mitsoka azy dia ny fiainana sy ny zava-misy fotsiny ihany. Isika raha manana antom-pisiana marina ao amin'ny Kristy, tokony famatotra ao amin'ny Kristy ary tokony hanao matotra ny fiarahana amin'ny Kristy. Amen na feo zay anao. Sa alohanao ihany mijanona amin'ilay fiainana mivavaka tsy indraindray. Sa tena te hilaza amintsika, tsy ao amin'ny tokony ho izy io zavatra io. Tsy hitanao zany misabaka ny fiainanao, sady te hina pizza ianao, te hinana gâteau. Tsy henonao tsony ny tsirony. Andramo zany, vidana gâteau, vidana pizza, ataovy portion ray avy. Kakeriny ray pizza, kakeriny ray ny gâteau ray, kakerina pizza ray, kakerina ny gâteau. Tsy hitanao zay alehan'ny lelanao farany. Gaga ny lelanao fa inona ihany ary zany miditra atao am-bavako zany. Inona ny tanjon-drangah? Tsy azoko. Inona ny tianao atongavana amin'izany zavatra zany? Fa raha misafidy ianao hinana gâteau dia hitanao ny tsiron'ny gâteau rery. Hoe tena matsiro izy zany. Ary misafidy ianao hina pizza, zany ny tsiron'ny pizza. Ka zany no tena te hizara amintsika, tsika zaraina zavatra ara-panahy ary mametraka fisafidianana mihitsy ao anatin'ilay izy. Inona ny tianao? Fa raha nompon'i Jesosy Kristy ny tianao, midira ho mpianatra Kristy. Midira ho mpianatra Kristy, mianara ny tenin'Andriamanitra, mivavaha, miresahamy, manolora ny tenanao. Za Jesosy te ho mpianatra ao. Ny atao hoe mpianatra tsy voatery lasa pastera. Zany ny atahorantsika mantsika, za nge tsy te ho pastera. Za konga te ho pastera. Za tsy te ho pastera zany. Nisy vehivavy mpiara-mianatra aminay taloha zay nanoratra tamiko izy tamin'ny tapabolana lasa angamba dia ozy izy ara-baina aloha fa tonga tamin'ny tanjona nirina. Tsy ho valiko moa le izy fa tsy haiko any izy anteny anao fa naniry an'izany a. Tsy naniry an'izany mihitsy a. Fa za nanolotra ny tenako mpianatra dia Kristy ny tatanata ao anatin'ilay izy.
za zany tena ny azany fiaina koa za olona moyen amin'ny zavatra rehetrarehetra atonontonony foana. Nisy fotoana zany tena sahiratsaina mihitsy tamin'iza classe de terminal nanao filozofia zay zany mba tadidiko mihitsy tao anatin'ny fiainako. Nanao filozofia zay de rehefa manao filozofia de manao examen de notiko isaky ny filozofia 11 foana. Maninona ary notiko ny 11 foana, maninona ary tsy mety miakatra mihitsy ako. De ndray andro mba nahazo 12 faly be nahazo 12 atamin'ny filo. Fatatrao ny note manaraka an'iny 10 ndray. Zany teo anilanila 11 ihany zany ny tena marina rehefa ataony 12 sy ny 10. Ahoana ary fiainako ny foana. Zany anatra ny tendry zay sy manatsoa zany nanana parcours mitovitovy zay mantsy efa ela be mihitsy mifankafantatra rehefa tamin'izay mbola adolescent mifankafantatra. De za zany nianatra ny tendry 9 taona angamba de efa nianatra ny tendry tany amin'ny CNEM. De rehefa tany amin'ny CNEM de mitendry tendry. De le fitendrena zany nyako nataoko fotoana fitsoahana manao interro ny any ampianarana amin'le fotoana za mitendry zarako ary mitsoka tsy tratra ny interro foana. De soratan'le mpampianatra leo izy fa satria tsy isy fivoarana mihitsy zaka mihetsika de misy tanare le ohatra ny amin'ny bulletin reny de soratany eo efa misy fivoarana efa tena mivoatra za mijery le izy 9 taona amin'io inona ary fivoarana tian'le raha misy lasai za tsy mahita zay fivoarana amiko efa nakany nandehandeha tany Andravoahangy andre mandeha de nahatsiaro ary za efa nisy fotoana nianatra tato amin'ity ohatra misy elakelatrano misy lakan-drano zay eo Andravoahangy alohan'ny rond-point eo ary efa nisy fotoana nianatra clavier tany nisy fotoana fa nianatra clavier tamin'ny dadabe fotsy volo be zay efa nisy fotoana nianatra tatsy amin'ny tsy fantatro efa naleko daholo ty karazana fianarana ty fa mandraky ty ny androany 30 taona ty aorina mbola moyen eo foana. Za mahay anglais fa moyen, za mahay français fa moyen, za mahay informatique moyen, za mahay zay rehetrarehetra tononinao mahay manao sary fa moyen, zay teneninao hain'ny ratsan-tanana de haiko ny akamaroany fa moyen daholo. Nisy fotoana tena ohatran'ny déçu kely mihitsy fa maninona ary any moyen foana maninona fa napahery fa namasina fa amin'ny tontolo fanahinao no mena mihoatra zay zany ny antom-pisiko eto tsy hanao dessin tsy hitendry clavier tsy hanao an'ity tsy hanao an'roa fa hanompo amin'ny tontolo fanahy. Fantatrao ny anton'izany zavatra zany tao anatin'ny foko tao tena hanompo an' Jesosy Kristy ary tena tsy nitandro sasarana io zany mila ady io raha lasaina bafa zay ny atao hoe ady ara-panara tianao fantatra fa ny fiainana andavanandro tsy mitsahatra mihitsy ny fisasaranao. Misy foana ny atao za tena milaza nareo renim-pianakaviana io tranonareo io misy coin maloto foana io so anao mieritreritra rehefa mba madio tsara ty trano ty de mba eo amin'izay ako zay vao hivavaka fa misy zavatra tsy mety foana io any amin'ny debara ianao nivavaka ny sainao ay misy ohatran'izao aty tranokala tsy hitanao hatr'izay fa rehefa mivavaka ianao hitanao misy tranokala kay eto tsy mety amin'ny masoko Jesosy zany nge ny olona ny ianao vavaka tokony kipy masonao zany nge ny anton'le mikipy tsy voasotro amin'ny baiboly zany hoe rehefa mivavaka de akipy maso fa nidika le mikipy mba tsy vezivezy ny masonao fa hifantoka tsara ianao de hiresaka amin'ny tompo fa rehefa mandehandeha masonao zavatra maro isan-karazany hitanao fa rehefa mifantoka amin'ny Kristy ianao de misy fivoarana ny anatinao. Tamin'iza nanompo an' Jesosy tena nararotiko mihitsy ny fotoana rehetrarehetra. Ndray andro grande vacances zay enim-bolana teo verako tamin'ny tompony angamba na 9 volana tena nanapa-kevitra mihitsy za mandritra ny ty grande vacances ty ny olona manao vacances za hivavaka za tena nisy fotoana raha lasana bafy nanapa-kevitra ohatran'izany mihitsy ny olona mandeha manao vacances ary le vacances tena vacances mahafinaritra an Diego fa za manapa-kevitra hoe za tsy andeha. Nisy fotoana ny olona manapa-kevitra hoe za andeha zay andeha ho an'ny Tuléar za mbola tsy nahita ny Tuléar vao masoko ohatr'izay ny ainako fa za manapa-kevitra hoe za tsy andeha satria nareo andeha libre tsara atao trano hitadin'ny tompony alehako atao trano. Misy décision ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny fiainantsika io misy décision raha te handray ianao raha tianao hisy asa ny fanamasina ny amponao any raha tianao Andriamanitra hitarika anao amin'izany antom-pisina izany raha tianao aheno ny feo an'Andriamanitra tsika te aheno ny feo an'Andriamanitra fa tsika tsy te han'olo tena ary tsika tsy vonona anao sakrifisy tsika tsy vonona ho mpianatra Kristy nefa Jesosy ngeny laza
ianareo ihany ny avela alala ny sitrapon'andriamanitra ny zava-miafina ny amin'ny fanjakana lanitra fa ny hafa tsy navela alala afiarana am' Jesosy matotra ka so de verinao hoe mandray foana de mahafinaritra be miaraka am' Jesosy feno fifaliana feno fiadanana feno sy ny sisa fa fiarana am' Kristy misy évolution ary efa tsy mampiditra an'le vitesy ianao mavesatra be amin'ny motera raha ohatra ka miakatra ianao zany mandeha première miakatra amin'ty atsahamandry ty tafakatra izy fa motera efa tokony hipasse deuxième tazominao première amin'ny vitesy reraka be izy tamin'ny dadatoanay vao hianatra tomobily sy mamanay tany amin'ny taona 20 tanoany nandeha nivary zareo de zao fampianarana nomen'ny olona azy rehefa mandeha tobila raha te hay tobila mandehala mafy lasa am'izay izy da deuxième mandeha 100 à l'heure maneno be le tomobile reraka ny fiara satria forcena fotsiny le izy le vitesy efa tokony hiakatra tazominao any amin'ny deuxième ohatr'izay ko fiarana amin'ny Kristy alaise tsara nge vitesina tobile iny première fa tazomy ohatran'izay nge iny tsy manao ohatran'izay vao iny fa ny faratapony iny manao manao ohatran'izany de enonao hoe mavesatra de inona no miverina le matitoko fa 120 ndray maninona ary any mavesatra etany fa hoana ary azany paster efa tena ohatran'izao tena mba ohatran'izao tena mba ohatran'izao manana fijoroana vavolombelona le fa sao amavesatra satria vitesinao tsy mipasy ianao tokony ho mpianatra nefa ianao mbola mijanona ho mihinana fotsiny any androany raha lasanabavy fotoana hitombotsika zao fotoana nomezanao vahana ny tontolo fanimpona an'Andriamanitra zao aza afapo amin'ny etsiketsika maro isan-karazantsika eto miezaka fotsiny manao etsika ndao tsika vavaka tendromboatra ndao tsika mba hanao an'izao isam-bolana fa raha vo afapo amin'izay ianao tsy misy fitsara fanao anatinao fa miovaova eo amin'le fotoana kely iny any ianao no mandre ohatra mahafinaritra amin'iny any ianao nandry ny taitaitra fa avy ianao miverina indray ahoana ary zany ohatra ny tsy tena ao tsara mila mifindra vitesy androany lazao kely le namanao mila mifindra vitesy androany efa reraka amin'ny motera hoe efa reraka amin'ny motera fa reraka efa en'le motera hoe mavesatra izy zany fa manomboka misofo ny motera ny sasany tanao rehefa misofo de ingaina ny kapoha tao maka rivotra zay nandeha tany Tomasina voalohany indrindra 2 andro vao tonga loza 2 andro Tomasina 365 kilomètre tena kivy tamin'izay zay ny fotoana voalohany indrindra eny taloha moa zany zay mpandehany amin'ny Dego zany fa tamin'izay mbola kely mbola tsy tena arisaina tsara fa zay zany mba efa lehibebe tamin'izay de zay fotoana voalohany indrindra mba ahitana an'izany Tomasina fa 2 andro kivy avy faran'zay tsy ery lalana tsony atory fo azy rehefa tonga fa leobe inona ny antony misofo foana le tomobile mandeha kely 10 kilomètre de sokafany io kapô io kopahana Toyota be zay le izy mavesatra be mandeha kely ndray kopahana le 10 voalohany aloha efa natory teo tsy fantatro lalany mora manginy tratra ny éboulement natory teo mandramarain'ny andro napitsony iny nandeha ndray nandeha ny alina iny eritrereto hoe maraina ampatonga ny arivo Moramanga Brickaville zay vita le lalana amin'io tsy secondaire fa goudron tsara be fa misofo foana ny tomobile ny fiainatsika io ihany koa tahaka zany io efa te hifindra ny vitesy misy natao crise ny finoana crise de la foi crisis of faith inona mahatonga ny crise de la foi te hifindra ny vitesy ianao mbola mijanona io foana ianao mbola mamaolana foana ianao zereo nge ny olanareo reo nge efa misy amatona ny maro efa ny sasany efa tamin'ny 2012 nentina ambavaka 2012 sujet de prière tamin'ny 2012 2022 tsika zao efa 10 taona mitovy any le vava rehefa zatra hoe zao avy nentina ambava Jesosy ihany zany le tare amin'io zany efa zatra miketro ny efa zatra tsy zany ny ilainy fa mila fitesy mifindra
fa rehefa mifina vitesy miverina fitsarana zay ny tenin'andriamanitra ny amin'ny testamenta talohany milaza takisainy ianao ny ain'ny teniko ihany dia tonga tahaka ny on'ny fitsaranao ary tahaka ny onjan-dranomasina ny fiadananao te ahitan'izany ianao iaina te iaina an'izany ianao anatin'ny fiainanao mila mandroso ny fitesy mila mpianatra Kristy amin'izay tsy mifidifidy andro intsony tsy mifidifidy fotoana intsony rehefa ohatr'izao gâteau io raha lasenabavy a gâteau io tsy mifidy ingrédient aloha mba ataon'le moramora lafo ke zao ny atody paster 700 zao ny ray fantatro zany fa rehefa mila gâteau ianao mila mafoy 700 ivitanana atody ary tsy 700 ihany fa gâteau boribory kely ohatran'izay vita 700 fa rehefa mila gâteau ianao arakaraky nisan'ny personne firy ke nisan'ny raha 10 personne atody firy folo atody folo zay zany mila mandany ohatriny ianao zany vao mahavita gâteau fo 10 personne mila 7 amin'ny atody ianao aloha ka raha vao tsy mafoy 7 amin'ny atody ianao aza atao le gâteau pizza tsy mila atody azonao zany azonao ve zany resako zany le pizza le fiainanao taloha zay le fiainana fotsiny mandeha am'izao tsy misy famatorany tsy mila atody iny fa rehefa mila gâteau fiainanao amin'ny Kristy mivelatra ao amin'ny Kristy mivelatra amin'ny ara-panahy mila atody ianao mila sakrifisy ianao mila mamoaka vola posy fa tsy ampy fotsiny lafarinina raiky lao sy ny siramamy raiky lao tsy ampy zany fa mila n'lay atody ianao raha mbola mila tsaratsara renao mbola mila le crème santouille fa raha vao tsy mafoy an'iny koa mbola gâteau ihany fa gâteau gasy be mivoaka avao mofo zay mivoaka avao fa mila mafoy vita am'izay le gâteau manandrana ny tsirony am'izay ianao tsara zany ny tena atao hoe gâteau misy cake dia misy crème eo amboniny zay izy gâteau tsara izy zay fa tsy omelety mamy zay fandehany azonao ve ny afatra androany na tsika mivelatra na tsika tonga dia manompa na tonga dia amin'ny fiainana am'izao io tsisy be dia mety foana io fiainana io nanompo an' Jesosy ianao na tsy hanompo an' Jesosy vita foana io firy tapitrisa firy lavitrisany io la tsisy Jesosy zany fa taoko vita ihany ny fiainany marary izy tao sitrana ihany zany nampimenomenina ampanao salamo farany tao tsy manaintaina ny fahafatesana ozy izy nataony indrina raha mamonjy ira le izy farany nahoana ny tao miadana ny préare ny tsy fantatro rehetrarehetra satria mety foana io fiainana io za tena te ilaza aminareo an'izany so vernareo tsy mety fiainana raha tsisy an' Jesosy ny fiainam-panany tsy mety tsisy an' Jesosy fa ny fiainana ranofo mety io raha tsy mino ahy ianao andramo aza mivavaka mandritra ny ray volana meko droit mihitsy ianao andramo rehefa mbola tsy nanandra andramo aloha fa mety io na tsy mailomailo sy tsy kôdikôdy ary ianao tsisy kapoka tsisy daka tsy hitamaso zany manjoanao mandritry ny ray volana tsisy an'izany fa mety io fiainana io nisy ranabavy efa nanandrana an'izany roa taona tena nanapa-kevitra mihitsy izy aloha tsy hanompo tsony roa taona fa mety ny fiainana fa ny fiainam-panany tsy mety anjarantsika ianao misafidy inona ny tiatsika fa rehefa ianao hanompo an' Jesosy tompoy tanteraka izy midira ho mpianany za Jesosy mpianatra ao sa tsy hitady anao azona valim-bavaka sa tsy hitady anao azona fitsarana azona fiadanana fa sa te ho mpianatra ao tiako hifamatotra aminao ny fiainako tiako hifamatotra amin'ilay Jesosy Kristy ny fiainako mba tsy ho vezivezy ny fiainana intsony ataontsika hivavaka fa mandroso fotoana antsika araka itsangantsika dia samy miresaka amin'ny tompo menao fa misy zavatra nambaran'ny tompo taminao tao anatin'izay afatra izay raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana eny Antsahamanitra fiakarana tahaka ny ho any an-tanina reniny trano mangabe amin'ny ankavia tongava soa daholo